Alarobia fa 12 volana septambra 13 araba toko lafinaritra toko vavy ankafaliana no erana amintsika ny tokatranony ary manasanao anaraka indray ny fampalalambavao hatramin'ny farany ny akon'ny fipoan'ny bomba teto andrenivohitra eo ihany koa ny akon'ny tsy fandriampahalemana any atsimon'Nosy any ny mahakasika ny fiatrehan'ny ministeran'ny serasera ny fampielezan-kevitra atsoatsy santionany amin'ny entina amintsika ihany ireo fa manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany nahazo fampiantsoana teny anivon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ilay raharaha bomba nipoaka teto andrenivohitra ramatoa Raoilijaona Laingo nisy ny fisavana izay nataony tokatranony saingy tsy nisy kosa ny hita nantsikaritra nandritra izany. Fa nisorapotaka ny tenany sy ny fianakaviany izany nambarany ramatoa Raoilijaona Laingo ny fampiantsoana natao aminy mahakasika ilay bomba nipoaka teto andrenivohitra. Nandritra ny fisavana natao tao tokatranony dia tsy nahitana na dia akora rehefa namboarana bomba aza atao aminy. No amafisiny ary fa rehefa misy ny resaka bomba dia voantso hatrany ny tenany. Atao anafarany zany tonga nanao perquisition teto amin'ny tokatranoko ny gendarme ny sabotsy 7 septembre tamin'ny 1 atoandro. Ny problème tamin'le izy tsy tamin'ny anarako ny perquisition natao fa tamin'ny anara rafozako sy ny zodarako. Nanatrika teto ny tenako amin'ny perquisition io tsy nahita ininona gendarme tato nirofina nefa ny rafozako sy ny zodarako nentina natao enquête tany fiadanana. Tamin'ny fotoana nanaovany enquête zareo mbola tedaviny n'Andriamatoa Laingo. Izany hoe nisy iraka fandroana indray zany perquisition fandroana isamborana anahy. Dia efa nazavainy rafozako sy ny zodarako hoe ilaingo ane présentant an-trano tamin'ny nanaovanareo perquisition fa naninona tsy tonga dia nentina izy tamin'io fotoana io. Ry zareo hoe zay no mitady azy fa nareo fa manginonareo. Noho tsy hitany zareo tato tokatranoko dia natsona telefônina namenamenasy ny rafozako hoe raha tsy tonga aty laingo io aty fiadanana iova ny fandeha an'ity raharaha ty. Dia tonga tany fiadanana niaraka tamin'ny avokatako. Ny avokatako nanatina ny commandant ny fiadanana ny teny hoe ilainareo ve Andriamatoa Laingo. Dia ozy izy ny commandant ny fiadanana non tsy ilaina izy. Ny andro talata nefa natsona indray hoe tsy maintsy miakatra ny fiadanana atao enquête. Hatramin'izay nanaovana enquête anahy tsy mbola inculpé tamin'io zavatra io ahako ary tsy manana proof ry zareo afaka inculpé nanay menakavy. Dikan'izany fa nisorapotaka sy hoentina nenjehana anay satria efa fantatra fa milamina ny fiainanay. Tsy olona ratsy Raoilijaona Laingo hono nambarany mpiaro azy ka mangataka izy ireo mba hanajanonana fanindrikendrehana sy ny fampiorona atao aminy. Zay dia miantso anareo ampanajara sy mpitiavana tahaka ny fomba fanao mba ahafahanareo manazava amin'ny vahoaka sy ny olona rehetra fa reto olona reto dia isaky ny misy resaka bomba izao misy bomba mipoaka reny misy bomba mipoaka atsy na dia ao ny fahafatana fa tsy ao mihitsy ny olona tsy misy le proof dia izy foana nitrikitrihana perquisition gendarme zao rehetrarehetra zao tsy rariny intsony izy ka izay rehetrarehetra zay ampisehoana anareo am'izao fotoana zao fa hoe matoa atsony anareo mpanao gazety zay ampafantatra ny vahoaka hoe izy reto olona reto inona zavatra mahazo anazy profony zany initrano ny petrahany mihitsy sy natoranareo am'izao fotoana zao amina porofony hoe tsy misy zavatra fenony reto olona reto tsisy zavatra mampiahiahy anazy tsy misy zavatra ratsy mety atahorany zareo fa raha olona ratsy mako tsy hanoranareo ny tranony mihitsy zareo. Ka izao porofo zao fa hoe olona tsotro reto olona reto mana ny toerana misy anazy amin'ny fiainana. Marina fa efa anisan'ny vaosambatra tamin'ny resaka fanamboarana bomba tamin'ny 7 ity lehilahy ity ary efa voatazona ponja ny tenany tamin'izany ary efa afaka madiodio izy amin'izao. Nambaran'izy ireo ary fa rehefa misy ny resaka fanamboarana bomba na ihany koa bomba nipoaka dia anisan'ireo voaroiroy sy voantso hatrany ny tenany ary dia tsy manam-porofo aza. Mahakasika izany indrindra dia tsy hijanona amin'izao izy ireo fa metraka fitoriana eny amin'ny fitsarana iresa-pirenena satria aminy dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona no atao aminy.